Cultura Radio. L'équipe Kanto Tafaray manolotra hoanao fanafotika nosoratany Rasolo. Ireto avy no hanomena ny tantara. Raha misetatanta fanantenana razanak'olona andoniaina Natsona David Cédric miaraka amin'ny Tombotsoa Mirindra ary Onjary Liva. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika RT tompona andraikitra sy mpanatotosa Rima ny fanantenana. Ary setra no mbola tsy tazako miditra amin'ny vavahady mihitsy hatramin'izao. Efa atsasakadiny angamba no ny andro teto foana. Sanatria ary vesy mianatra izy androany Enga ny mba tsy ho tanteraka izany eritreritra rasiko izany. Way! Iny miditra amin'ny vavahady iny izy kay. Ary aloha tonga dia natona kely. Sedra andraso vetivety ah! Tena miangola ty tovovavy tamin'ny manatinaty. Efa mitobitoboka be tsy rarana mihitsy izy no foko izany. Manao ny sedra. Nanina tareko be vao tonga androany. Nefa izay fela be mihitsy ny andro anao teto. Miangola ny andry aho hoe inona izany no antony niandrasanao ateto ka? Tsy misy ka. Tia hitanao fotsiny ahy. Tia hita fotsiny. Dia midika ve izany fa manam-pitiavana koa miangola. Raha izany tokoa no marina dia asa fotsiny fomba izay hafaliako. Tantariko ny lanitra fa tsy takatro. Tovariana be ianao. Verena amin'izay fa sao dia lasa lavitra loatra. Tsy lasa lavitra ka. Mahagaga misy ho ianao ty. Izany ve? Ohatrany ny ratsy tompony tenanao ireny. Raha mba fantatrao mantsy ro miangola fa tsy tompony tenako tokoa noho ny fitiavako anao. Jambenanao tanteraka no masoko. Tsy dia hita tovovavy ankoatranao intsony ahy. Efa lasa nahoatra amin'ny fakany ny fitiavako rehetra saingy vavatra nefa nilako ilazan'izany aminao e. Sinona mihitsy no azo anao ty e. Tovovavy mba nasasa saina izany foana. Marary nga ianao e. Tsy marary ary miangola. Eny marary ihany fa aretina hafa kely fotsiny ane ilay izy. Aretina hafa kely ahoana fa tsy azoko. Ina tsy mmpanoratra ambara. Aretina hafa kely ilay izy satria aretina tsy sitrapanafody. Raha tsy hoe izay fanafody tokan'izay ihany angamba ny mety hatsabo azy. Dia ina hoy izany fanafody izany ary sedra? Azonao tenena amiko? Mety mbola ho fantatra ihany ilay izy ka. Fa mbola tsy androany aloha. Sady efa iny avy iny koa ny mpampianatra ka leo amintsika hiditra sao tary eto e. Ndao. Manam-pasahina itoron'ny fitiavako any miangola mihitsy. Dia noho ny fahatahorako azy ve? Za le hoe sarangany tsy mitovy ka. Manahy ihany amantsy sao dia ho diso fanantenanako. Sao ho diso fiantefany fitiavako. Satria ny atsapy amin'ny olo tsy tia dia ho diso fanantenana eo lary setra. Inona re izany no ataoko hoe? Sa ve andefasaka taratasy ranga izy a? Izany mantsy ny fomba an'ireny olona taloha ireny rehefa te hamboraka fitiavana amin'ny olona mamenatra azy. Tena hevitra mety mihitsy ranga izany fa tsy hitako hoe inona aloha hatreto izany ny lafa ratsiny amin'ilay izy a. Aleo ranga izay no atao a. Dia haka penina sy taratasy vetivety aho dia hanoratra epistily ho an'ny miangola.
Vina ihany ary ianao ry sedra voatory fitiavana amiko. Nefa za dia efa sasa miandro fatratra ny fitiavanao. Tsapako manam-pitiavana koa ianao e. Mbola tsy nambolako izany tamiko azy. Tiako loatra ianao ry sedra ary maindranao foana. Azafady hoe ry miangola, misy zavatra ataonao nga zao? Tsy misy atao aka, fa sakiniraka angane. Izany ry anaka fa misy resaka tiako atao aminao vetivety raha ohatra ka afaka miainao ianao e. Miainao aneny e. Tary tsara sady firesaka ao. Zaho ary lesika hainao tsara e. Misy tovolahy iray izay ihany zanako mimpanefoefo. Sady tavy ny volony e. Ary mbola tsy nanambady koa. Dia inona ny tirako amin'izany? Miangola, tiako raha mba io tovolahy io lasa fanantiko e. Ahoana tsara ary neny? Raha nisafidinao zany dia tianao hanambady an'izany olona lazainao izany Izay mihitsy. Sady efa nidresaka tamin'ireo ray aman-dreniny momba ny fiarahanareo e. Ary efa samy nanaiky izay fa ampifampifony reo kely. Fa nga moa tia fitiavany ity neny teriterena ohatr'izany fotsiny Tsy kilalao anie izany manambady izany e. Sady mbola tsy tapa-kevitra hanambady izany Sady efa manan'olo tiako koa e. Tsy mila izay fitiavan'olo kafantsony. Ataoko adaly ianao ka tezitra. Za tsy mila lehilahy afaka ohatrany Bera. Mazava aminao. Andrery neny. Dia tsy mba manasafidiko mihitsy izany. Izay e. Teneny foana manodidiny fiainako. Ka raha mbola teo zanako dia mila manaraka ny teniko. Ary veriko aminao ihany fa zanaka mpanan-karena be ny eo izany tovolahy izany. Ary tsy mahafaty antoka mihitsy manambady an'izany. Neny sao dia tsy rariny izany tery manta sy didiko felehibe ataonao amiko izany e. Mba manana ny tiako anie e. Na rariny na tsy rariny rehefa izay dia izay teboko. Mahafinaritra Andry ihany ve ty toerana hitondraka Andry ity? Ie, sady surprise be tamiko mihitsy ilay toerana. Zany. Sady rivotra matsisy feom-bolo kely mandravaka ny lalana. Ty toerana ity no antsoina hoe zaridaina ny mpifankatia raha mbola tsy fantatry ny viva. Zaridaina mifankatia? Gamotsika mifankatia? Ie. Mifankatia fa ara-pinamanana fotsiny. Tiako raha aritra mandrakizay izao finamanantsika izao ry miangola. Finamanana amin'ny lafiny inona aloha izany lazainao izany? Amin'ny lafiny rehetra mihitsy akia. Sitrako raha ianao ny tena namako ry miangola. Mba hizarako izay mahazo ahy rehetra. Eny ary ao fa ianao izany miara-miako manomboka androany. Zany. Tena marina ve aloha izany samy sangisangy amiko fotsiny ry. Tena marina izany e. Ay kosa. Sedra indray no tsy matoky ako. Matoky anao aka. Ary tena faly be ary satria nahazo namana vaovao indray za. Mamy tokoa ny resaka ry sedra fa saingy hariva sady ty ny andro. Tokony handeha hody amin'izay tsika. Ty vetivety koa raha nga zany andro izany dia hariva ka. Nefa zany ry miangola mbola te tafatafa aminao eto foana. Satroko foana koa ary resaka aminao etiko. Kanefa tsy maintsy mody satria mbola tsy mahaleo teny. Tsy maintsy mody tokoa moa zaniko. Fa alohan'ny miangatsika ry miangola dia misy an'ity taratasy ity mba omeko anao Taratasy ity ry sedra? Ty dia raiso e. Fakeo rehefa tonga any an-trano ianao. Zay fa andao amin'izay atsika andeha. Tena voasotra sy nataon'ity taratasy ny sedra ty e. Tsy fantatro fa ohatry mihoatra be izany maiky azy. Kanefa aleosika fana ihany ka. Ary totonikalo anie izy izany e.
sady tsara rafitra ny voakaly be riny soratra ary aleo amin'izay vakiny itorenan'izay ambarany ato ho an'ny mengola. Hoy sedra ilay tena tianao. Tiao sedra, efa napoziko mihitsy. Ho valiko izao ary ve ty taratasy ny sedra ty? Te anaiky ny fitiavana kanefa matahotra indray aho sao bedin'iny. Raha andandray nefa ny fitiavako ary efa lasa ny sedra tanteraka. Tsy hitako izay atao. Ny atao-poko ary moa manao lamakimafy hoe ekeo dia inona reny ataoko hoe fahalalana mihitsy izany ny saiko. Tsy fantatro izay hovidiako, fikasany eny sa ny fitiavan'ny sedra. Aleo misy aloha matorika ny alina hono mitondra fisainana. Nosoratany Rasolo. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Raha misetatanta fanantenana razanak'olona andoniaina Natsona Davidson Cédric miaraka amin'ny Tombotsoa Mirindra ary Onjary Liva. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika RT tompona andraikitra sy mpanatitosa Rima ny fanantenana.